Fa nivondrona ao anatin'ny fikambanana iray kosa ireo solombavambahoaka voafidy amina distrika samihafa any amin'ny tapany atsimon'ny nosy andry. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny fijoroany ity fikambanana ity. Solidarité des parlementaires du Sud, io no anaran'ny fikambanana ivondronan'ny solombavambahoaka voafidy amin'ny distrika ao anatin'ny faritra Nosy, Iorombe, Antsimondrefana, Menabe ary Androy. Iady ary asa ho an'ny fampivoarana amin'ny faritra dimy amin'ny ilany atsimon'ny nosy iny no antom-pisian'ny fikambanana araka nambaram-pikambana ao anatin'ny profiben'ny fikambanana izay tarihan'ny solombavambahoaka Napani, Andrianjaka, Samson, Golzar. Fijerena hatrany ny fampandrosoana ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny zany nijoroan'ireto solombavambahoaka anatin'ilay hoe solidarité parlementaire du Sud reto. Misy solombavambahoaka maromaro zahay ary zahay dia mampiseho hatrany fahavononana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fomba rehetra mba hampandrosoana ny faritra atsimo. Tsapatsika tsara moa fa somary misy fahatarana iny faritra atsimo iny amin'ny lafiny rehetra. Hitatsika ny mosary mandalo agny ny fotodrafitrasa rehetra ka izay no nahatonga joro mba hifanakalo hevitra ary fanantona amin'ny fitondram-panjakana amizay hoentina hampandrosoana aniny faritra atsimon'ny Madagasikara iny. Be ny asa mivaingana mety atao fa raha tsy tenanao raha tsy misy lalam-pirenena tena goavana anankiroa zao any aminay agny iny RN13 sy RN10 iny. Anisany olana goavana aniny tapany atsimon'ny Madagasikara iny lalam-pirenena anankiroa iny satria mahita zahay fa ny fahavitany iny lalany dia ho fampandrosoana any faritra atsimo raha tsy laza afa-tsy zay mba. Manakarena ny tany ny ranomasina amin'ny faritra dimy amin'ny ilany atsimon'ny nosy iny. Saingy hatreto dia faralisitra amin'ny fampandrosoana ary anjadian'ny fahasahiranana maro toy ny kere, ny valala sy ny olana amin'ny angovo, ny tsy fahampiany rano fisotro sy ny tsy fananana asa ny any toerana. Tsara maramarika nefa any atsimo no anisany loharano-karena hampivoatsy nyty Madagasikara tia araky ny teny filoha heran'izao mampianina ombenombeny reny. Raha miresaka tsika resaka tsy fandripahalemana any amin'ny faritra atsimo ihany no ahitana an'izany. Fa maninona no mampisy an'izany? Itsika ihany zany fa manan-karena faritra atsimo nefa any atsimo no ahitana fahantrana be indrindra eto amin'ny tany sy ny firenena. Nefa ao amin'ny harena. Noho izany zany misy ny zaravila zay nataon'ny fitondrana teo aloha ny fandimindimby. Koa izay mahatonga mitsangana tsy hany kilembenana ho ny fanaovana ny kilabosy hanaovana tsinotsinitsony ary hanaovana tantela fadrakotra ny harem-pirenena any amin'ny faritra atsimo ka mitambatra zahay iray feo sy iray saina hampandroso bebe tokoa an'izany faritra voalaza itsanarana ambony zany. Firaisakina fampitovisana feo amin'ny ataoko hoe fijerena ny tombotsoany ny tapany atsimo iny ka afahantsika afahanay indrindrandrindra mijery sy mampanatanteraka an'izay ataoko hoe etaetany vahoaka any amin'iny tapany atsimo iny. Fampandrosoana ny resahany eto ary matetika zay ny olana taloha satria tsy mbola nisy ataoko hoe zany fampiraisam-peo sy firaisakinan'ny solombavambahoaka tany amin'ny tapany atsimo zany hatramin'izay fa sambany vao mba nisy ohatr'izao satria ny antony dia tsotra. Raha ataontsika hoe misy maharary ny distrika na mifaritra anankiray ao anatin'io tapany atsimo io dia ho alefa ilay ataoko hoe fifampidiniana ao anatiny ka ifanoana reo solombavambahoaka rehetrarehetra reo hitondra an'izay teny zay any amin'ny fitondram-panjakana mba hahafahana manamafimafy bebe kokoa sy ataoko hoe manaitaitra bebe kokoa mpanatateraka amin'ny fanatanterahana n'ireo asa fampandrosoana rehetrarehetra izay tokony atao any amin'iny tapany atsimo iny. Tsy ekenantsona hoy ireto solombavambahoaka ireto ho fasan'ny tetikasa fotsiny ny ilany atsimon'ny nosy. Ho azy ireo dia ilaina ny hanatanterahana asa mitondra fampandrosoana mipaka amin'ny fiainam-bahoaka ary ny hampandrosoana amin'ny faritra Nosy, Iorombe, Antsimondrefana, Menabe ary Androy.